Odisika ny fampalalam-baovao nitraka trano goavana tao amin'ny commune Nato district Vangaindrano Vohipeno herinandro vitsy lasa izay fianakavian'ny 830 amin'ny zato no traboina vokatra izany izay ahitana olona hatramin'ny 700 mahery tonga tany atoerana ny ministry ny posta sy ny fifandraisan-davitra mitondra fanampiana ho an'ireo olona traboina tamin'ny anaran'ny fanjakana nisy ny fanomezana sakafo sy kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro ho an'ireo traboina. Araka ny fangatahany filoham-pirenena ilaina izany manoloana an'izay asa no atao mba ahafahany ihany koa mamerina ny fiainany taloha. Izay no nahatonga anay hoe mba atao koa izany ny fiarahana mihinana legioma dia namena ireo fitaovana izay tena efa mifahateny hoe fitaovana manara-penitra zany zaraina teto. Mbola hiteky toerana hafa, mbola raha izao dia izao zany mbola andeha hoetsa Vohipeno hijery an'ilay hotspot le wifi gratuit izay amena ny tanora eny amin'ny district dia raha pitso araka ny fangatahany filoha zany hoe ho rakotra ny Madagasikara dia mbola andeha amboly aina Analavoa.